Mbola faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray ao anatin'izao fandaharana izao a. Zoko Fenoasina no miaraka aminao ao anatin'izao fampianarana fohy izao. Amin'ity androany ity isika dia resaka lohahevitra anankiray manokana dia ny famonjena. Io teny hoe famonjena io moa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a dia matetika izy io ampiasain'ny olona rehefa misy olona indram-bola aman'olona dia efa fampiasantsika mihitsy ilay teny hoe mba vonjeo vola kely any aloha, fa tadidio tsara fa mbola manana hevi-dalina kokoa ary manan-danja kokoa n'izay ny fampiasaina an'io teny hoe famonjena io. Ny tsara ho fantatra moa io teny io dia avy amin'ny teny grika hoe soteria, izay midika hoe fanavotana na fanafahana amina toe-javatra anankiray. Aka ohatra mazava tsara isika, ohatra hoe misy olona izay milatsaka any anaty lavaka be dia izay no ilaina an'ilay famonjena. Raha misy olona ihany koa tsy mahay milomano nefa tafalentika any anaty rano dia eo ihany koa no ilaina an'izay hoe famonjena izay. Izany hoe rehefa miresaka famonjena isika dia misy ny olona vonjena ary misy ny mpamonjy. Dia ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia mila an'izay famonjena izay avokoa na iza na iza. Satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romana 5:12 dia milaza hoe koa amin'izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ao amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria efa samy nanota izy rehetra. Izany hoe efa samy nanota avokoa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia niteraka fahafatesana teo amin'ny olona rehetrarehetra izay. Ny fahafatesana moa dia mizara anankiroa. Misy ny fahafatesana ara-nofo izay tsy maintsy ho diavin'ny olona rehetrarehetra rehefa miala teto ny olona indray andro any, ary misy ihany koa ny fahafatesana ara-panahy izay midika hoe fisarahana amin'Andriamanitra mandrakizay. Ka rehefa miala teto ambonin'ny tany ny olona anankiray dia tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra izy. Izay ilay antsoina hoe fahaverezana mandrakizay. Ary izay indrindra no ilain'ny olona rehetrarehetra famonjena na iza na iza. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Luka 2:1-11 dia milaza hoe fa mpamonjy no miteraka ho antsika dia Jesosy Kristy. Izany hoe ilay mpamonjy ilain'ny olona rehetrarehetra zany dia Jesosy Kristy. Any amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa 2:1-12 dia milaza hoe fa tsy misy anarana hafa ety ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona azahoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Izany hoe Jesosy Kristy zany ilay mpamonjy ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ny Luka 2:1-13 dia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray niteny tao rehefa nahitany Jesosy izy hoe ankehitriny ny masoko dia efa nahitany famonjenao. Izany hoe Jesosy tenany mihitsy ilay famonjena, sady izy ilay mpamonjy noho izy tenany mihitsy ihany koa ilay famonjena. Dia amin'ny fomba ahoana ary no andraisantsika an'izay famonjena izay. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Efesiana 2:2-5 dia milaza hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana fanomezana avy amin'Andriamanitra zany, tsy avy amin'ny asa fandrao isy reare. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana zany no ahafahantsika tsiraray avy mandray an'izay famonjena izay. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny asan'ny apôstôly 2:1-13 dia milaza hoe fa minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao. Izany hoe amin'ny alalan'ny finoana ao an' Jesosy zany no ahafahanao mandray an'izay famonjena izay. Tsy vidiana vola ny famonjena ary tsy avy amin'ny asa ataontsika ny famonjena araka ilay tenin'Andriamanitra nomenantsika teo fa amin'ny alalan'ny finoana no andraisantsika rehetrarehetra an'izay famonjena izay. Dia ny finoana an'i Jesosy Kristy. Efa vita ny famonjenantsika efa roa fotoana mahery lasa izay. Tsy midika nefa izay hoe voavonjy ny olona rehetrarehetra, saingy ny olona rehetra kosa nefa dia afaka novonjena raha toa ka mino sy mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainana manokana. Raha marana koa azy dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romana 10:7-10 dia milaza hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo mivavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Izany hoe amin'ny fotoana ianao mino an'i Jesosy amin'ny fonao ary manaiky azy amin'ny vavanao fa izy no tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao
dia ho vonjena ianao. Ka ankehitriny dia raisy ny famonjena naiza toerana misy ianao amin'ny alalan'ny finoanao an' Jesosy. Zay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany dia mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia mbola manasa anao hatrany hanaraka tsy tapaka ny toy ny fandaharantsika. Tahiny Jesosy ary.